Ho fanitarana ny velaran-tany azo volena sy fampitomboana amin'ny vokatra dia tanterahin'ny Ministera ny fambolena sy ny fiompiana amin'ny alalan'ny fandarana SADEFI izay vatsiany vita vola ny asa fanamboarana ny tambazotra fitarihan-drano ao Manambaro, distrikan'ny Faradofay, faritra Anosy. Raha 770 hektara monja no voatondraka talohan'ny fanamboarana dia efa tafiakatra avy roa eny mahery 320 sy 300 hektara izany ankehitriny na mbola misy ampantsy vita aza amin'ny asa. Manodidina ny 500 sy 100 eo ireo tantsaha hisitraka ity foto-drafitra izay ity. Ny antony nametrahana an'ity barazy ity dia misy ny fangatahana avy amin'ny barazy tombotsoa. Ity moa barazy efa ela, anisan'ny ela indrindra ato amin'ny faritra Anosy, fa tsy ampanaingana. Ny anarana Apollo zany dia ilay olona nanao azy tamin'ny voalohany. Zay nanamboatra ity barazy ity mbola tamin'ny andro fanjanahantany. Dia nisy ihany ny fanamboarana ny tety natao fa madinidinika, petite réparation izy ny fitenin'ny vahiny. Dia rehefa tonga ny fandaharana SADEFI dia nisy ny fangatahana veto dia hoe fanindriny zareo dia hoe ho arenina manontolo ny lemaka ato amin'ny Manambaro. Dia ny zavatra nisy teto zany dia lalana anankiray ihany lalan-drano atao kavanana. Dia anisan'ny fanarenana lehibe izay nataon'ny tetikasa dia ny fametrahana ny lalan-drano ao akavia. Raha amin'ny teny vazaha dia hoe misy ny rive droite sy ny rive gauche. Satria ity anankiray atao kavanana ity zany dia ny fanoritana ny rano tao amin'ny kanaly. Dia lasa tsy ampy ary tsy tonga any amin'ny toerana tokony hatongavany any an-tsena mihitsy. Anisan'ny asa goavana efa vita anatin'ny tohadrano ankehitriny ny fanavaozana ny barazy, ny lakan-drano fototra sy ireo tambazotra maro mizara ny rano toy ny canal principal, ny réseau d'irrigation secondaire izay niarahana tamin'ireo mpisiraka. Mbola mitohy kosa ny asa famaranana ny fanitarana ny lakan-drano fototra amin'ny ilany havia sy ny fanavaozana ny avant-canal amin'ny ilany havanana ary ny fametrahana sarona amin'ny lakan-drano mandalo ny tsenan'ny Manambaro iarovana azy tsy ho tototry ny fako sy ny atsanga. Atsika tsy maintsy mitohy hanao izay hanasoa ny taranantsika. Zay taniko zay napetaka fa avy tantenaran-tsakafo miangy aloha ny fanitarana ny horako ny tanimbary. Dia hevitra avy aminareo zay tena soa mihitsy hoe mitady teknika hafa koa satria taona amin'ny miovaova fa dia tena isaorana anareo misokatra satria ndraiky sahirana zahay teknisianareo mandeha sy lahatra fa anareo koa ny favony tsy maintsy ataontsika izay aviany. Velombolo ireo tantsaha ary nona tsy antenaina fa hitondra vokatra tsara kokoa ho amin'ny famokaran'izy ireo ny fahavitan'izao tohadrano lehibe izao. Amin'izao izy taloha tratriny ny fankasam-bary traditionnel zay la hoe taloha dia tsy dia firy ny vokatra fa egny hoe matetiky mahatratra hoe 2 hektara, 1 hektara sasany agnatin'ny hektara. Fa tamin'ny fiarahana amin'ny défi dia lasa miakatra ambony be ny tonnage satria mety mahatratra agny amin'ny 4 hektara, 4 tonnes any isaky ny hektara mandritry ny 1 tonne. Ka amin'izao zahay tratran'ny fitondram-panjakana tratran'ny fiaraha-miasa amin'ny défi ity dia misaotra be zay amin'ny fitondram-panjakana zay manao anay ary misaotra ny défi koa sy zareo amin'ny DRE manampy anay. Tonga nijery ny fivoaran'ny asa tany an-toerana moa ny Ministra ny fambolena sy ny fiompiana Arvidy Ramilson notrono ny governoran'ny faritra Anosy Voary Rakotovelo-Manantsoa sy ireo olo-manakaja maro anivon'ny distrika sy ny commune ny 7 ny volana Oktobra 2022.